Iafa le miarabantsika indray amin'ity fotoanany gasy mahay mamaky baiboly ity. Tonga soa atao gasy mahay mamaky baiboly ianao fa araka izany anarany izany dia izay mihitsy hianatra mamaky baiboly tsika. Ezahana ity zany ho ela be mihitsy voalo-tapitra ny fampianarana eto satria ezahana hojerena daholo ny boky 490 ao anaty baiboly. Mbola vao vitsivitsy izay ny vita. Ezahana hojerena daholo ny karazan-dahatsoratra rehetra ao anaty baiboly. Dia ezahana hojerena daholo ny fotom-pampianarana sy ny lohahevitra isan-karazany ao anaty baiboly. Zay le izy dika zany raha mbola misy baiboly dia tsy ho lany bala mihitsy gasy mahay mamaky baiboly fa ahititsika. Dia androany zany tsika hijery boky anankiray indray dia ny filazantsara araka ny marika. Io no jerentsika. Anisan'ny natonga an'izy io aloha zany mifandraika amin'ilay hoe matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly fa saika hoe petera natao satria ny efa nisy petera natao tapany voalohany dia isy tapany faharoa tapany fahatelo fa nametraka hoe andao aloha fahasoa dia lazain'ny olona hoe tsisy afa-tsy petera mba fantatra dia ataontsika marika indray izy aloha. Zay fa misy ifandraisany ihany ireo na izany ary. Tonga dia mijerentsika avy hatrany hoe inona nitondrantsika nyty fampianarana ity amin'ny ankapobeny dia zavatra telo fotsiny no jerentsika eto hojerentsika hoe izy zany imarika mpanoratra, maninona no tenenina hoe imarika ny nanoratra an'io. Fa rehefa mamaky boky nareo dia tonga dia mametraka fotsiny izy hoe imarika ny nanoratra an'io fa androantsika hijery zany hoe inona ny antony mahatonga an'izay. Dia rehefa hita ny mpanoratra hita ao anatiny hoe oviana zany nanoratany marika anazy ho anizany nanoratany marika anazy dia jerentsika indray ny firafitry le boky hoe mizara firy le boky dia manahoana ny firafiny. Tena zava-dehibe ny ahitantsika ny firafitry ny boky satria zay no ahafahantsika mijery. Zay le ny fijerena ny antsoina hoe contexte. Rehefa tenena foana hoe mila mijery contexte dia amin'ny firafitry ny boky rehefa voafehanao io dia mora kely mahita ny tontolo manodidina n'ilay andinin-tsoratra masina izay vakianao ianao. Ary ny fahatelo dia hijery lohahevin-dehibe vitsivitsy hita ao anatin'ny bokin'ny marika atsika hoe inona ny lohahevin-dehibe tena resahan'ny marika ao anatin'ny bokiny. Ao anatin'ireo anankitelo ireo dia amaky boky marika be dehibe tsika. Zany hoe tena vakiteny ny betsaka eto zany androany. Vakiteny. Dia amin'izay ianao mizatra dia mahita hoe ohatr'izao ny ao marika, ohatr'izao ny ao marika. Dia izay no mahatonga ny hoe maninona no ohatranahy tonga dia mahavita vao miteny ianao hoe zao le tantara. Dia farafaratsiny raha tsy haiko ny andininy dia ny toko fantatro hoe ao amin'ny toko izao zany, ao amin'ny toko fazao zany, ao amin'ny toko fazao zany. Satria lay drafitra no jerenao dia rehefa mizatra amin'le boky ianao dia mora kely no mahita ny toerany ao anatiny. Ny bokin'ny marika no boky isan'ny atao hoe tsotra indrindra ao anaty baiboly. Tena mora kely mamaky azy ary raha vao izany ho anontanian'ny olona hoe teanao étude biblique zay hanomboka hamaky baiboly dia inona ny vakiana voalohany dia marika foana ny teneniko an'le olona. Marika foana raha tsy hoe anga hoe olona efa mpendraikitra be izy dia jaunina indray no asaiko vakiana. Fa marika foana no asaiko vakiany voalohany aloha. Dia zavatra farany tsotra kely io. Dia mora kely eo le ahitana an'le hoe fahalalana mampieboebo. Midikany hoe fahalalana mampieboebo dia zao hoe olona mihevitra hoe fa mahalala izy dia tsy mila mianatra tsony. Zay ny dikany. Fa tsy hoe akory hoe fahalalana mampieboebo dia aza mianatra fa manjary lasa mieboebo ianao. Tsy marina zany. Mila mianatra mihitsiny. Tenin'Andriamanitra tsika ratsony tenin'Andriamanitra hoe mpianatra dia natao hianatra mihitsy tsika fa ny olona mieritreritra azy efa mahay tsy mila mianatra tsony. Zay ny atao hoe mieboebo fa tsy ny olona mianatra akory. Dia zay zany no jerentsika hoe raha boky farany tsotra le izy dia hainao ve io boky io inona ny lohahevitra lehibe resahan'le boky, manahoana ny firafitry io boky io ary maninona n'izay firafitra izay no nanaovan'ny marika azy.
am'le kapentsika zao de mieritreritra fotsiny hoe eny ka zay ny tantaran' jesosy de ohatr'izay le izy misy kely ihany chronolozika ao anatiny a fa ny tena marina tsy chronolozika io fa misy ino moa zany misy loha hevitra tiany ampitaina de arakarak'izay le izy lozika zany le izy fa tsy chronolozika ny bokyny marka de hitra avetrany arytsika ny amin'ny mpanoratra hoe iza ny mpanoratra ny zavatra voalohany aloha de zao hoe tena zava-dehibe ny afantarana ny mpanoratra ilaina mihitsy fantatra hoe iza nanoratra n'io boky io a raha ny anatra tetrika tamin'ny farany amin'ny hoe matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly de tena misy dika n'le olombelona nanoratra tao zava-dehibe ny ahitaran'io satria zay zany no ahitanao hoe azo raisina ve ty boky ty mitombona ve ty boky ty de azo raisina hoe tenin'Andriamanitra ve ty boky ty marina ve ny voalazan'ity boky ty zay zany a no ilaina mamatatra amin'ny mpanoratra hoe azo atokisana ve io boky io satria ahoana no inonao ny zavatra tantarain'ny olona ray ohatra hoe tany amin'ny taonjato faefatra aorinan' Jesosy Kristy izy any hoe fa 500 taona any hoany a de tonga saina tampoka le olona hoe andeha hanoratra boky momba an' Jesosy a de olona ohatr'izany ve manoratra boky momba an' Jesosy de ozy izy ianao hoe tenin'Andriamanitra io tsy mety zany mila mba olona akaikikaiky an' Jesosy Kristy kokoa de hitanao hoe marina ny filazany a no nanoratra an'io zay le resantsika matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly hoe tokony hoe apôstôly a na olona akaiky ny apôstôly no nanoratra azy zany a fa tsy zao olona mieritreritra hanoratra boky rehetra zao de lazaina fa tenin'Andriamanitra daholo izy zay raha ohatra zany olona io ka olona niara-ny aina tamin'ny Jesosy Kristy na tao ariana kelin'izay de azotsika ekena hoe mitombona ny zavatra tantarainy satria mila marina ny zavatra tantarainy amin'ny matenin'Andriamanitra azy de tokony marina ny zavatra tantarainy mba hahafahantsika mandray ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina atsika ao anatin'le boky de ny zavatra misy a de le filazantsara efatra enina ny filazantsara ny jauna ary a de tsy misy soni hoe avamiko ihanyny ty na manao velomanareo ihanyny tsisy soni tsisy nizanizy ny jauna lazainy fotsiny hoe le mpianatra tiany Jesosy de mazava be moa zany hoe izy le tiany Jesosy Kristy le zandry indrindra le miaraka aminy any tsy maintsy ray amin'izy telo Petera, Jakoba de Jauna de mazava be le izy fa neny Matio na Marka na Luka tsisy soni mihitsiny a ary tsy milaza ny anarany mihitsy mpanoratra na amin'ny Jauna raha zany tsisy anarany Jauna mihitsy aho hoe i Jauna fa lazay foana hoe le mpianatra tiany Jesosy Kristy le mpianatra niondana teo atratrany zay ny ilazany azy fa tsy miteny mihitsy izy a ny anaran'ny mpanoratra de vokatr'izay a ny olona mpandalina baiboly le tsy mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra de mieritreritra hoe asa soratra anonima ny filazantsara any hoe manoratra anarana izy a fa ataony mihitsy zay tsy afantarana an'le mpanoratra de tsy mitombona izy raha vo izay ny antony ray tsy mampitombona azy aloha voalohany indrindra de ho sahirantsika indray hoe fa maninona ary ny raisintsika ho tenin'Andriamanitra io teny io nefa ny olona tsy fantatra any nanoratra azy ray zay anisany nahirana ny bokyny Hebreo ohatra fa rehefa nijerena ny tao anatiny de hita hoe fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de ny raisina ihany fa faharoa ny tsy mampitombona ny hoe asa anonima zany hoe tsy mitony tena sy tsy fantatra le mpanoratra de izy io taratasy mandehandeha lettre circulaire reny filazantsara reny zany hoe manana mahazo de adikako le izy a de alefako any amin'ny fiangonana hafa indray de adika de alefany amin'ny fiangonana hafa de ohatr'izay fampasipasy ohatr'izay foana izy io taratasy mandehandeha io a de mila fantatra zany ny mpanoratra azy mba hahitanao hoe avay izy ty inona ny tantarainy ty ahoany ty de mila fantatra ny mpanoratra azy
dia ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany tamin'izany vanim-potoana zany dia horonam-boky mantsy le izy tamin'izany fa tsy boky taratasy parchemin miorongorona ohatr'izao le boky tamin'izany dia eo amin'ny foniny eo matetika ny asidry zareo soratra hoe araka ny Matthieu, araka ny Marc, araka ny Luc, araka ny John, zay. Dia zay mihitsy zavatra fanao zany tamin'izany vanim-potoana zany dia zay no nahitana hoe ianona mpanoratra anazy. Fa tsy mitombona koa le fieverana hoe efa taty aoriana ela be, efa tamin'ny taonjato fahatelo na fahaefatra zay vao niforonina hoe andao atao hoe Marka ny nanoratra an'ity andao atao hoe Matthieu ny nanoratra an'ity andao atao hoe Luka ny nanoratra an'ity. Tsy mitombona zany, zavatra tokony efa nipetraka hatramin'ny voalohany zany le anaran'io hoe iza ny nanoratra an'io. Dia vao nandehandeha le taratasy dia efa fantatra, efa mipetraka eo miaraka aminy eo le anarana na dia tsy misoratra ao anatin'le votoatin'le taratasy zay natao ary. Dia tsy tena fanao eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly rehefa mampianatra any amin'ny ISTE faculté de théologie dia tsy maintsy manome source foana, fa rehefa eto dia tsy manome satria fantatro fa tsy ahita akory nareo ary tsy hitady kory dia mavesatra be fotsiny le fampianarana dia tonga dia tsy omeko fa tonga dia mino fotsiny ihany amin'ny ankapobeny koa nefa ny ino moa ny baiboly foana ny tena jerentsika eto. Fa androany tsika iova kely, androany anome anareo source omeko anareo ohatra zany mba eritreretinareo rehefa manomana an'ity dia farafa kely ny reto boky reto ny vakiko jereo ny abeany momba ny filazantsara amin'ny Marka. Dia reto zany tsy maintsy dinianao sy fakafakainao ary reto tsy vitanao adiny telo. Dia ny famitinanao an'izay ao anatin'ny adiny telo dia hitanareo ny tantara ao anatin'izay. Tamin'ny voalohany zao mba nijesta ihany hoe atao indroa isam-bolana fa tsy vita. Tsika tsy manao zay tarehan'ny fanahy fotsiny fa zay tarehan'ny fanahy ny fanomanana no zaraintsika eto. Dikazany mila fotoana betsaka ny manomana anazy. Dia apahany fotsiny reto boky ireo mbola misy revue be dia be, mbola misy article be dia be mbola anaporofona zany hoe ny zavatra tantarainy eto dia tsy zavatra taty ariana be vao fantatra, fa anisany anankiray nanamarika n'io zany mpanoratra io dia rain'ny fiangonana anankiray antsoina hoe Tertullien. Tertullien dia hitantsika efa tany amin'ny taona 900 ka hatramin'ny 700 taorianan'i Jesosy Kristy no niaina. Zany hoe mbola tena mbola akaiky zany akaikin'ny Jesosy Kristy. Dia zao no teneniny ao anaty boky anankiray. Ozy izy hoe ny zavatra petratsika ho fepetra voalohany indrindra ozy izy dia zao reny le filazantsara, le boky filazantsara reny ozy izy dia ny mpanoratra anazy dia apôstôly. Zay tendren'ny tompo anao ny asa zany mba anoratra filazantsara, zay le izy. Dia raha misy koa izy olona hafa zany zay akaikin'ny apôstôly dia na ny apôstôly dia tsy niasa rery akory reo olona reo izy fa na izy miaraka tamin'ny apôstôly na izy taoriana kelyny apôstôly satria ny fampianaran'ny mpianatra dia mety hoe mampireare zany mampireare raha ohatra ka tsy misy ny fitarihan'ny fahefan'le tompony zany na Kristy zay na tonga andreo apôstôly reo zany lasa zokin'le olona mpanoratra teoriana. Zay lazainy na zany ny apôstôly nanoratra na olona tateoriana nanoratra fa manana zoky an'le apôstôly izy. Zay zavatra tiany ambara ao anatin'io. Arak'izany ozy izy ny finoantsika dia
avy amin'ny apôstôly a Jauna sy Matthieu no nampitana azy. Ireo zany fantatsika ny filazantsara fa Jauna sy Matthieu dia apôstôly no nanoratra ny reo nanao ny nanao anazy. Fa misy kosa ozy izy a olona akaiky ny apôstôly dia Luka sy Marka izay nanatsara an'le izy indray zany a dia mitovy ihany samy niainga tamin'ny finoana sy fitsipiky ny finoana iray ihany reo a zay momba an'Andriamanitra tokana pahary sy Jesosy Kristy nateraky ny Virjiny natateraka ny lalàna sy ny mpaminany rehetra ary na dia misy zavatra tsy tena mitovy loatra raha ny zavatra tantarainy zareo a dia amin'ny fototry ny finoana dia misy ifandraisany ihany a mifanaraka tsara le izy a tsy tahaka ny hita tamin'ny Marcion. Io moa ny tena antony nanoratana an'le boky a ity Marcion ity dia olona laza anoratra baiboly dia kanefa io tena sandoka zany satria gnostika dia anisany io ohatra ny anisan'ny dadabean'ny témoin de Jéhovah io Marcion io dia nanohatra an'io zany ny tena nanaovany Elisy sy nylazainy anazy hoe na apôstôly nanoratra filazantsara na olona akaikin'ny apôstôly nanoratra filazantsara fa dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny finoana daholy a ny zavatra resahan'izy ireo. Dia miresaka amin'ny Marcion indray izy hoe ny Marcion indray ozy izy le filazantsarany Marcion zany a dia tsy hita mihitsy ny fandraisany amin'le apôstôly le voalaza teo aloha zany a dia fa izy fotsiny mamorona titre arak'izay tiany ihany zany a dia lasa mametaveta zany ny tenany sy ny tenan'ny Kristy dia zao izy izy tena vonona mihitsy anohatra zany fa inany dikany ty tsy te ataoko dika teny malalaka tsinona le izy dia milaza izy zany hoe tena te hanohatra an'io satria tsy manana titre ho apôstôly izy na akaikin'ny apôstôly izy noho izany tsy afaka mitondra anarana anoratra ny baiboly zay ny tia nampitaina amintsika eto hoe tamin'izany fotoana zany dia efa mipetraka tsara hoe manana fahefana ny boky anankiray tamin'io mbola tsisy canon fa manana fahefana ny boky anankiray raha ohatra ka apôstôly nanoratra azy na olona akaiky ny apôstôly fa tsy manana fahefana izy raha olona tsisy ifandraisany amin'ny apôstôly tahaka andry Marcion ary ny zavatra ampianariny koa tsy mifanaraka amin'ny finoana tahaka ny fampianarany Marcion. Zay le tiana lazaina io contre Marcion zay no titre an'le bokyny Tertullien dia io ny référence any andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no misy an'le izy. Dia aka mpanoratra anankiray indray tsika zay talohany Marcion ary satria izy maty tamin'ny taona 390 tsy fantatra koa hoe ovina izy niteraka dia i papiasy avy any Hierapolisy zany dia ozy izy hoe i Marka ozy izy zay mpanoratra ny Petera dia nanoratra tsara ny zavatra rehetra amin'ny araka ny tokony ho izy mihitsiny kanefa tsy mifanaraka amin'ny fotoana tsy chronolozika le lazaintsika teo zany ny zavatra taony fa zay tsarony no teneniny ary izay nylazaina sy nataon'ny lazain'ny tompo sy ny nataon'ny tompo zay ny zavatra ambarana avy amin'ny Petera zay izy zany dia efa niteny hoe avy amin'ny Petera satria Marka ozy izy dia interpreten'ny Petera ny nanoratra an'io indray dia Eusèbe de Césarée anisan'ny olona mpanao tantaran'ny fiangonana voalohany dia izy nanoratra an'io hoe histoire ecclésiastique io dia zay no teneniny ao dia nadikako tonga dia nadikako okotr'izay fotsiny izy dia hitanareo izy raha ohatra tsy avec exactitude ny andikako anazy fa efa niteny izy zany hoe Marka dia
interpreteny Petera. I mpampiasa io dia fantatra amin'ny zavatra teneny zany fa nifandray amina presbitra anankiray antsoina hoe John izy. Dia betsaka ny olona milaza hoe i John io dia olona i John nanoratra ny apokalipsy zany, satria John efa taty amin'ny taona 70 taty vao maty. Dia hoe mety mbola natratra ny John tany hoany zany mpampiasa io, fa na tsy John ary le izy dia olona akaikin'ny John satria lazainy hoe presbitra i John. Dia zay zany tonga antsika hoe azo antoka ny zavatra nytenen'ireo olona reo tamin'izany fotoana zany, satria tena mbola akaiky ny Jesosy Kristy ry zareo tamin'izany. Dia ny farany zay ho raisiko dia Irénée indray dia veka tany Lyon izy indray teraka tamin'ny 300 fa tsy fantatra hoe oviana izy maty. Hitanareo satria efa lavitra be, efa ela be taloha be atsika zany ray ny fiangonana zany, ary tena misy olona dia zay ny spécialitéany théologiana izy, fa dia mandinika an'ireny ray ny fiangonana ireny, tantaran'ireny, zavatra ny soratan'ireny, zay ny andaniny andro. Fa ilayntsika ihany ireny. Dia tamin'ny taona 700 izy tao amin'ilay bokiny antsoina hoe prologue anti-marcionite, hitanao mbola manohatra ny Marcion ihany i Irénée mitovy amin'ny Tertullien zany dia nilaza izy hoe tany Roma no nosoratana ny filazantsara ny Marka efa tamin'ny 700 talohan'i Jesosy Kristy. Io no hitantsika hoe tsy marina mihitsy ny filazana hoe taty amin'ny andron'ny Constantin zay vao nisy olona nanapa-kevitra hoe reto no andeha atao baiboly, satria reto mifanaraka amin'ny nina moa politika atsika, tsy tompoko. Efa hita hatramin'ny voalohany mihitsy ny hatramin'ny andron'le mpanoratra Paoly sy Petera, dia nitohy tamin'ny andron'reto ray ny fiangonana reto, dia nitohika hatramin'ny 325 ny fahefan'ireo boky ireo. Efa tena mipetraka tsara mihitsy ireo boky ireo zany 700 taona tao aorian'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. 500 taona tao aorian'i Jesosy Kristy zany izy raha ny tena izy. Dia izay no lazainy hoe Marka ny nanoratra n'ilay filazantsarany ary tany Roma ny nanaovany azy araka ny filaza amin'ny Petera anazy mivantana. I Petera zany no mitantara Marka, dia zay zavatra zay no soratan'ny Marka rehefa avy eo. Dia ho jerentsika eo ny fandehany rehefa avy eo mbola hijery baiboly tsika, fa zao aloha taritiko mihitsy nareo hiala kely amin'ilay mahazatra hoe ndao tsika mbo hijery tantara, anaporofona n'ilay zava-misy, satria tsy fahaizan'ny olona tantara ny amoronan'ny olona zavatra tsy izy mihitsy hoe Constantin tamin'ny Constantin tsy zavatra fantatry Constantin za amin'ny baiboly zany na kely ary, tsisy hainy mihitsy zany. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana tsisy hainy zany, donc tsisy idirany zany. Fa tamin'ny andron'ny Constantin no natsoina fotsiny ny olona hoe inavy ny boky manana fahefana any aminareo, dia tonga dia 720 ny netin'ny olona. Farafakeliny ny 520 efa tonga dia mitovy daholo, fa ny ambiny zany nakefatra anankidimy no misy tsitivizany hoe zay tsy tia an'ity, tiako ampidiry ohatra hoe Didake zany zao anarana boky anankiray ihany koa zay ny saika ampidirina tao, fa rehefa nijerena dia hita hoe misy tsy mifanaraka amin'ny finoana ihany dia tsy natsofoka tao. Zay zany izy. Dia mila mahita tantara koa tsika kristiana, fa indrindra ny judaisant zany ren'le milaza azy hoe jiosy ny malagasy ohatr'izany reny, mahita tantara diso be tsisy hevitra mihitsy reny. Ka rehefa manao an'le tantara izy dia tonga ianao dia ve zany, dia ve katolika nanovany didy sy ny lalàna ny sabata ho lasa lahady, ve ohatr' tsisy zany. Efa ndresahana teto hoe maninona ny alahady tsika miangona, efa ndresahana teto tsy dio ny pejy gasy mahay mamaky baiboly, fa tsisy zany. Ka mila mahita tantara koa zany ny kristiana. Dia mbola lazainy Irénée koa zany hoe tany amin'ny taona 480 na 580 tany hoany no nanoratany Marka an'io zavatra io. Zay zany. Na i Tertullien, na i mpampiasy, na Irénée dia samy nametraka zay olona
olona tefa mbola afaka ny fandray tamin'ny apôstôly sasany tamin'ireo a dia samy nametraka hoe marika ny nanoratra an'io eo ambany fitahatanany petera tany roma tamin'ny taona 580 na 480 tany ho any. Zay le izy fa zao ny tena zava-dehibe dia eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia zay lazay amin'ny baiboly ihany no jerentsika.